Izahay fitantana fileovana roapolo zay hanao top 20 d'Opel Gold 2021 moa no nanao an'ity fanambarana tya teto Antananarivo androany fahadimy ny volana novambra 2021. Namilaza moa ny président fédération fa tsy mahafantatra ny resaka président TFM Ankasina dia nitendako aloha ny président TFM Ankasina ary efa fito taona nitondrako an'io fileovana io ary misy ao amin'ny somatsara ny certificat de conformité sy ny attestation de fonction maha président ny Ankasina anahy fa io moa anjara afaka miteny zay tia nitenenina any ka ty zany ny votoatin'ny taratasy nalefanay tany amin'ny fédération tany Malagasy rugby androany fahadimy volana novambra 2020 ho any Andriamatoa filohan'ny Malagasy rugby antony tsy fanekena ny fitsinjarana ny vola araky ny fanapahan-kevitra noraisinareo ao amin'ny Malagasy rugby numéro 5/900 PDT bara MR bara 2020 voninahitra ho anay fileovana mandray anjara amin'ny phase finale top 20 d'Opel Gold 21 no mampahafantatra anao Andriamatoa filohan'ny Malagasy rugby fa izahay dia tsy manaiky io 30 tapitrisa ariary 30 millions ariary lazainao io araky ny taratasy nalefanao numéro milaza mitondra laharana 5/900 PDT MR 2020 mikasika ny quote-part fa mangataka ny ampiakarana io vola io 80 tapitrisa ariary 60 millions d'ariary noho izany dia tsy lalao amin'ny phase finale no heverinao atomboka amin'ny alahady izao ny fileovana manao soia eto ambany raha sanatria ka lavinao io fangatahanay io mba ho fitsinjovantsika ny rugby malagasy dia rariny kosa raha mba jerena ireo fileovana efa nanao ezaka satria dia nandany vola be tokoa ny karakara ny tanorantsika engane ka ho tombontsoany rugby malagasy ny tanora mpilalao no jerena satria izy ireo no avy ny fanatanjahantena malagasy raiso Andriamatoa filoha niaza sy voninahitra lehibe atolotra eo anao ny mpitantana ny fileovana nandray anjara ny FTM ny SCB ny esakady fotsy Mangara Uscar 15 FA US Group 3 FAI TFM Ankasina 3 FB US Cheminot COSFA 3 F5 15 Avenir FTA Andavamamba Savonnerie Tropicale Madagascar TFA Anatiazo TAM Manosy-Be reo zany ny fileovana niarananao sonia an'ity taratasy tya zay napetraka tany amin'ny Malagasy rugby tamin'ny roa ratolakandro teo ary misy récépissé zay nomeny anay nilazany fa voarainy soma tsara ty taratasy fangatahana zay nalefanay ity.